Fahoana kosa ny hevitritsika malagasy tao anatin'ny fahatanterahana izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay ary inona kosa no andrasantsika samy miandrandra fiovana tokoa moa ny malagasy mba hialana amin'ny krizy izay mitarazoka hatramin'izao. Efa androso tamin'ny fifidianana isika izay heverina fa hialana amin'izay krizy izay. Mbola eto ampiandrasana izay mety ho lany folo kosa isika amin'izao fotoana izao. Mahakasika izay indrindra raha moa dia samy manana ny fomba fijeriny sy ny heviny ny tsirairay avy amin'izay mety fanovana andrasan'izy ireo amin'izay toetra takiny amin'izay ompitondra sy ny sehatra asa andrasan'izy ireo ihany koa. Tanay dia mba nivoaran'ity firenena ity zany amin'ny rariny sy ny hitsiny mba hivany izao fiainana efa amin'ny ratsy izao ny vidim-piainana mba hidina ambany efa mijaly mihitsy zany ny vahoaka majinika manjary miroborobo ny tsy fananana asa izay zany mba etaeta tompotompoka. Nareo tsy miandrandra hoe olona hoe mba tokony hatiavana antsika ina mety azambara amin'izay satria ta hoe mbola misy any le tsy vidivikevitra eto amintsika. Le tsy vidivikevitra zany dia miankina amin'ny toe-tsain'ny tsirairay avy io hoe mila mivoatra zany le toe-tsaina avy amin'ny toe-tsain'ny olona mihitsy mampatonga le firenena koa tsy mivoatra. Latsaka ambany zany le toe-tsaintsika malagasy efa miezaka ihany zany amin'ny fampianarana ny ankizy ny tanora. Dia inona no andrasana amin'izay fotoana eo amin'izay fampiavanana izany? Amin'ny lafiny fampiavanana zany dia tsy maintsy any amin'ny tanora aloha zany tsy maintsy asontra voalohany indrindra satria ireo no avy ny firenena. Olona andrasana, olona vonina hiaro ny zoan'ny malagasy dia olona mitsinjo ny vahoaka majinika indrindra ny ety ambanivohitra dia olona tena nanarina ny firenena ao anatin'izao kizo lalina izay mety tetezana izao. Raha eo amin'ny lafiny fampiavana satria hita hoe mbola manjaka le fidivikevitra ina no ambasana amin'izay mitondra eo raha eo amin'izay lafiny fampiavana izay rehefa misy fotoana zany efa tamin'ny le mitarika amin'izao fotoana izao amin'ny fifidianana io minisitra izy dia nampiofana anay izy dia hitanay hoe olona matahotra an'Andriamanitra izy dia inonay sy azonay antoka fa ho vitany izay fampiavana izay. Olona matahotra an'Andriamanitra zany no atenay na vitany izay. Raha koa azy aloha no andrandraina zany dia efa efa mazavazava ho azy ihany no fandehan'izy io zany. Ka ny andrandraiko zany zao ohatra hoe efa hita le mitarika zany aloha ny eritreretiko zany fa hoe azo amin'ny toerany. fa olona ohatrany ahoana hoe toetra ananany. Olona hita mihitsy zany fa fijerena hoe elana zany dia efa hoe maty physiquement zany ny portrait physiquement ny ivelany zany dia efa hita hoe olona mendrika mitovy zao. Iny aloha tsy hedikevitra iny. Ny apetrako indray manarakaraka ho azy ambabeny zany ny faripaizana rehetrarehetra mety ho ananany toa mendrika ny filoham-pirenena. Manana traikefa maro izy zany. Amin'izao tsika zao hoe anatin'ny hita hoe misy ny tsy fandriampahalemana, misy ny tsy vidivikevitra ina mety andrasanao indray amin'izay olona eo amin'izay lafiny ny fandriampahalemana sy ny resaka fampiavanana. Tena voalohany indrindra aloha ny tanjona tokony atao zany dia ny fahasoavana.